raha volana mahery tokoa zay nalany misy maman Madagasikara raha ny zavatra vita aloha sarotra ny ambo hoe fa be dia be fa efa nisy kosa fotoana fohy tao aorianany iny nisy ny fidinana tany amin'ny faritra ny Solona tena faritra Tsimotsinanana tao amin'ny distriktan'ny Farafangana sy Vangaindrano nanatitra fisaorana sy nampahafantatra satria ny somary ny adrery ihany tao anatin'ilay fifaninanana misy maman tsy dia mbola fantatry ny olona rehetrarehetra koa ny fisian'ilay izy lany azy vao nanapa-kevitra hidina tany nampahafantatra hoe misy ny antsoina hoe misy maman Madagasikara dia ny zanakareo avy aty amin'ny faritra Tsimotsinanana no nisalotra anazy tao aorianan'izay ny fiaraha-miasa nanomboka ny fiaraha-miasa tamin'ny ministeran'ny mponina ny fiaina ara-tsosialy sy ny fampivoarana vehivavy efa nisy ny serasera natao dia nanomboana ny asa tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina tany Ambohidratrimo ny ao aorianan'izay mino fa mbola hisy betsaka fa mbola izay aloha ny vita hatreto. Fahitako ny atao hoe reny antony anankiray lehibe isan'ny nanosika anohy tao anatin'ny misy maman Madagasikara tsy tena hoe izay ny tena nirotsahako mpifaninana fa efa tao anatiny kosa vao nahita hoe izao ny tena atao hoe reny. Fahitako ny atao hoe reny safidy voalohany indrindra tsy antery zany tsisy lalàna mipetraka hoe rehefa teraka ianao vehivavy ny fanananao dia tsy maintsy ho reny ianao tsisy zany mametraka an'izay fa safidy io zazavavy kely mitombo ankizivavy dia mitombo vehivavy eo amin'izay no misafidy hoe ho reny ve asa mijanona ho vehivavy safidy zany io zay ny voalohany rehefa nisafidy amin'izay ianao hoe ie ho reny dia eo le faharoa hoe adidy ny mahareny tsy mandehandeha ho azy io ary tsy zavatra vita mora foana fa tena misy zavatra be dia be takianao rehefa manaiky ianao hoe ho reny misy afoinao ny mombanao dia misy andraikitra raisinao ao mikarakara ny vady aloha satria eo koa somary madiso hevitra antsika vehivavy malagasy tsika vehivavy malagasy aloha no resahako fa ny any ivelany tsy resahako somary diso hevitra tsika hoe reny dia tsy mila vady zany hoe tsy mila ray fa afaka miteraka fotsiny fa mila ray-mpianakaviana zany hoe efa misy aloha zany adidy andraikitra raisinao mikarakarana ny vady izay tokony hovaliany aminao mazava ho azy dia avy eo tonga ny zazakely adidy manaraka ny fikarakaranao aniny taranaka ao iny mba hovanona mihoatra anao reny mahareny ihany koa fiainana fa tsy gadra sanatria tsy fonja tsy hoe rehefa reny dia hitatreny amiko fa dia tena tsisy hevitra tsony tsy afaka makaiza fa mitaiza diso be amiko ny reny dia fiainana fifaliana tombontsoa ary voninahitra raha fitiniko zany dia ny atao hoe reny toerana safidy rehefa manaiky ianao dia lasa adidy dia fiainana sy voninahitra. Hafatra ho an'ny vehivavy malagasy ho an'ny tovovavy malagasy dia ho an'ny fiarahamonina malagasy satria tsy afaka manilika anareo lehilahy tsy ao anatin'ny fiainanay izay satria na nahatongavanay raha dia avy amin'ny dada zany hoe misy fandraisana anjaran'ny lehilahy foana ao anatin'ny fiainana izany atao hoe vehivavy na reny izany. Ny hafatra voalohany dia mila manaiky miassume ozy ny teny vahiny assume na ekeo ny maha vehivavy anao zany hoe mila matsiaro tenitsika fa sambatra ary mahita tombony amin'ny naharianantsika ho vehivavy tsy manenina zany efa maninona ary vehivavy satria zany tena efa nandalo ny saiko hoe fa maninona ary tsy natao lehilahy fa rehefa tena nandinika dia misy tombony ngeza be no naharianantsika ho vehivavy dia mila mijoro amin'izay tsika mila mijoro koa amin'ny zavatra tsara ny tiako tsindrina eo dia hoe tsy ady sazoka tsy ady anjara amin'ny zavatra ratsy tsika
somary ahitsiko ny fomba fijerintsika malagasy vehivavy malagasy hoe andro maneran-tany ho an'ny vehivavy andro maneran-tany ho an'ny zon'ny vehivavy lasa miopefikelintsika miady lahatra amin'ny zavatra ratsy amin'ny zareo lehilahy dia ny afatra hoe sahy mijoro amin'ny tsara foana voalohany aloha noarina ho vehivavy ianao dia asehoy hoe za tsy miady zara ho lehilahy zany na ny fitafy na ny fomba fiteny na ny fiainana rehetrarehetra dia aseho ny avatra manarak'izay mbola mila samy joro amin'ny tsara ihany koa fa eo amin'ny resaka le edivantsika zo io inona moa le tena edina zo somary raha manadiady kely tsika mijery ny tantara tany aloha dia misy antony na tonga n'io valomars io andro maneran-tany ho an'ny vehivavy na ho an'ny zon'ny vehivavy tsy fety ny vehivavy io tsy fety fa andro raisam-pirenena inona le zo resahanao anatin'io raha manaraka tantarantsika dia taloha niraisina ho zavatra na hoe objet ny vehivavy dia rehefa hoe zavatra zay dia misy tompony zany hoe lasa ny olona hafa ny fiarahamonina na ny lehilahy no lasa tompontsika propriétaire dia zay natonga ny hoe miady zotsika hoe isika dia tompony tenatsika ary tokony manana safidy ary isika ihany koa dia tsy zavatra ka hoe ho fehezina be na ho tezaina ohatra ny biby zay manko mahatonga an'ilay hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny fiarahamonina tsy mifanaraka amin'ny lehilahy ny fomba fisainantsika dia tonga hatrany amin'ny herisetra ho resantsika amin'ny fotoana manaraka le momba n'le herisetra fa tena tiako resahana io fa zay le hijoroana hoe rehefa mahita tranga tsy mety isika hoe herisetra sy zavatra hafa dia samy joro fa tsy miafinafinao hoe ka satria vehivavy dia ara-dalàna zao zavatra iainako zao fa mila samy joro tsika hoe ny vehivavy dia zavaboary mitovy noarina tanteraka mitovy amin'ny lehilahy ary tokony manana ireo zo fototra hananany lehilahy dia miaro ny vehivavy namantsika isika ny afatra manaraka dia hoe isan'ny tanjoko lehibe ny izara amintsika zay tsy ho vitako ato anatin'ity horonan-tsary ity fa afaka manatona na fa ikarakaran'izay zany ny tanjoko zao hoe ampafantatra hoe inona ka ireo tsy ambaratelontsika vehivavy ireo satria tsy fahafantarantsika an'ireo no mahatonga antsika somary manenina somary sorena hoe noarina ho vehivavy dikan'izay afaka mamantatra an'izay tsika dia mampiasa na miexploite an'izay zay ny afatra ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy malagasy fa manana afatra ihany koa ho an'ireo vehivavy malagasy ao anatin' reto teneniko manaraka reto na androm-panjakana io na tsy miankina hoe maniry ny misy Maman Madagascar 2023 hiara-hiasa amintsika ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena zay efa misy anarateo ary indrindra ao amin'ny ministeran'ny fitsarana mba hitondra avo ny feo an'izany hoe vehivavy reny malagasy zany satria any amin'ireo zany ny hitako hoe fanarenana an'izao zavatra somary lesoka be dehibe zao dia ho anareo mpiara-miombinantoka tsy miankina ny UNICEF ny UNFPA sy izay sisa mety mbola tsy voatanisako dia andefasako an'izao afatra zao hoe maniry ny tenako hiara-hiasa amintsika manana zavatra be dehibe hoentina ho an'ny vehivavy malagasy fa tsy afaka manao an'izay amin'ny zarery tsy misy fanampiana tsy resaka arabola fa na resaka famoahana ny feo toy izao fotsiny aza dia efa fanampiana lehibe dia mankasitraka antsika rehetrarehetra dia amin'ny manaraka indray